mpamokatra misa 320 avy amin'ny commune 220 anatin'ny distrika enina no mandrafitra ny vovonana fimpiama fivondrona ny Pimpiako gasy eto amin'ny faritra Matsiatrambony izay mpikambana anatin'ny fifata. Izy ireo moa dia nivondrona ny andalana nanomboka tamin'ny fikambanana fototra ny vovonana communaly no lasa vovonana regionaly. Tsy mora nefa ny lalana natongavana amin'izao rafitra regionaly izao fa izao ny totosa dia noho ny fanoana ny tetikasa telo ny fandimby. Ny fimpiama dia fivondrona ny Pimpiako gasy Matsiatrambony izay manana ny tanjona hampitombo ny fidiram-bola ny mpikambana ao aminy amin'ny alalan'ny fanomezana tolo-drara dia anisan'izany ny famarotana. Sendra olana izany famarotana izany satria ny totongana amin'ny vidina koa dia ny roso amina fivoriam-be ny fikambanana andeha hanapaka fa ho any amin'ny varotra iombonana dia izany no tanteraka amin'izao fotoana izao. Manantanteraka varotra koa iombonana ny fimpiama fifata ka mandray anjara amin'izany ireo vovonana communaly 220. Tsena voafantina ny tena kendren'izy ireo toy ny tetikasa sy ny orinasa nefa koa mandefa mitsena mahazatra. Nahazo fahalalana mahakasika izany avy amin'ny mpanolon-kevitra ifotony ireo mpikambana. Ny tolo-drara avy amin'ny fimpiama dia fiatoana ny fampiofagana ara-teknika, fitadiavana lalam-barotra ary fampitaovana ho an'ny mambra dia ny fiatoana ny fahasalaman'ny biby dia fitadiavana mpiara-mombonatoka. Entitra ny fanaraha-maso ireo fipetra takina amin'ny mpikambana hanatsarana ny vokatra roso amin'ny tsena. Salamo président Rapoto, efa atao birao dia afaka maka ny vaksinao ianao. Misy amin'ireo mpanjifa no mandefa mialoha ny komandana koa sy ny vodiondrom-barotra atao amin'ny rafitra fimpiama fifata ka ireto farany no mifampiraharaha sy manafatra ny akoha ny fotony. Misy ireo karazam-vaksiny tsy maintsy ataon'ireo PR izay efa voaofana manokana amin'izany ary manana taratasy manamarina avy amin'ny tompona ndraiky mpanjakana ara-pahasalamana. Ary mifanarana zany dia Covid vaksiny roa alefana amin'ny sena amin'ny fimpiama. Dia eto nay mifanaraka an'izany manatanteraka an'izany vaksiny zany. Eto an-tranon'ny filohan'ny vovonana no hanangonana ireo vokatra gasy avy amin'ny mpikambana. Zao vao tonga nefa akofolo ny tonga ty. Eto ihany koa no andraisan'izy ireo ny vidina akoho lafo. Maro ireo Pimpiako gasy anatin'ny fimpiama fifata no nahita fiovana teo amin'ny fidiram-bolany na tsara ny fivelomany. Akoho raiky nananako dia niasarany akoho dia nitombo maromaro dia namidy dia nividiana kisoa dia avy eo amin'izay nividiny kisoa nividiana vary. Dia avy eo amin'izay ny vidin'ny vary ny vidiana omby amin'izao dia ngay mamoaka akoho dia manjato isan-taona. Akoho reny akoho telo aloha no nipiako teto ny asa raiky napitomboky dia eo ngay nahita sena dia namaritra akoho nahita sena amin'izay dia nahazo akohomby dia nahavitana sopotra atao ambany anaty misy sopotra atorona ireo rehefa avy eo dia ny omby moa fa nalefa ny ankizy marakandro. Ny zanako nianatra teny amin'ny APP ato dia mianatra any amin'ny Masera izy amin'izao. Azo ambara ho nahita fahombiazana izy ireo no ity lalam-barotra ity. Ny varotra iombonana dia anisan'ny sehatra anankiray lehibe nahafantarana ny fimpiama. Izany ho tanteraka dia vokatry ny fifampitokisany ny mpikambana samy mpikambana dia ny mpikambana sy ny olom-boafidy, ny olom-boafidy samy ny olom-boafidy ary ny olom-boafidy sy ny teknisiana. Ny vovonana tsirairay ao anatin'ny fikambanana fimpiama dia samy manana drafitrasa. Anisan'izany zahay ato amin'ny vorombolana zoma ary mamokatra koa 200 sy 400 isa-taona. Anananay koa
ny tahiry fampisaborana amin'ny alalan'reto zay vekreto hoentinay manasara ny fiompiany.